Dia ankafaliana indray ny arahabainatsika rehetra, ny arahabanantsika rehetra atao anatin'ny zanam-pandarana 3 minitra ny fifamoivoizana izay efa fantatsika tsara fa dia zanam-pandarana mahafinaritra be izy ity satria sady mahafinaritra no mitaiza no mifampizara izay zanam-pandarana atolotry ny CCL radio sy TV iaraha-miasa akaiky amin'ny auto-école orientale, iaraha-miasa akaiky amin'ny CLTP Onja SN, izay CLTP Onja SN moa zay hitanao ery Valpinson apitan'ny Supermaki, ahitanao CLTP Onja SN ihany koa ery Beryl Rose apitan'ny centre de lavage, ary ery Vohitsara apitan'ny Tropical Fruit. Mazava ho azy ny resantsika tao anatin'ny 3 minitra fifamoivoizana dia efa fantatsika loatra fa dia mahakasika ny fifamoivoizana, ny fampiasana ny lalana sy izay rehetra manodididina an'izay moa zany ka dia androany zany tsika atao anatin'ilay 3 minitra tsika izay natokana ho an'ity androany ity dia apatsivatsika tsotsotra indray an'ilay ataontsika hoe ny panneau de signalisation zany na ny panneau routier. Io ilay ataontsika hoe takela-by moa zany, misy fitenenana malagasy zay moa tsy malagasy ihany ngamba izy io raha tsy diso hoe ny takela-by amoron-dalana moa izy ity ka tsy mihazona anao tsy handeha akory izy fa mihazona anao kosa mba heritreritra. Zava-dehibe ny finosiny zany dia ny fitandremana ao anatin'ny fampiasantsika ny lalana moa zany. Araka teneniko teo moa zany ny panneau de signalisation dia misy karazany maromaro zany fa misy vitsivitsy angamba no averina ataontsika hoe tsy ataontsika hoe mampianatra fa fampatsiahivana satria zavatra dia iainantsika isan'andro izy ity. Ary averintsika moa fa hoe rehefa resaka code de la route tsika dia natao ho an'izay rehetra mampiasa ny lalana. Raha ny tena marina tsika rehetra dia mampiasa ny lalana daholo satria misy moa ny sokajiny hoe ireo ilay mpitondra fiara zany, mpitondra fiara, mpitondra moto, na ny ataontsika hoe mitondra an'ireny biby fiompy izay mitarika sarety sy ny fitaovana taritan'ny biby ireny ara dia mampiasa ny lalana avokoa ireny. Ary indrindraindrindra dia ny akamaroantsika izay mpandeha tongotra ka izay indrindra no ifampizarana hoe tsara ihany ny ahafantarana zany. Voalohany ary dia misy ny panneau izay efa hitantsika matetika, io ilay antsointsika hoe panneau de danger zany izay naverimerintsika matetika moa triangle zany no endrikany. Zany hoe telo zoro zany raha miteny malagasy. Triangle izay misy fefy menamena manodidina azy izay hitantsika eto amin'ny sary ihany moa izy misy fefy menamena manodidina azy ary tokotaniny fotsifotsy zany. Dia arakaraka an'izay sarina soratra lazainy ao anatiny moa zany no afatra apetrana zany fa tsara ho fantatra voaloha zany rehefa mahita hoe triangle tsika, panneau triangle zany dia panneau de danger izy zany hoe milaza mampitandrina fa mety misy trangana toe-javatra mety hitera-doza zany ka zay no tsara amantarantsika anazy zany. Tsara afantarantsika an'izay ho antsika rehetrarehetra mazava ho azy izay mampiasa ny lalana. Amin'ny ankapobeny io panneau de danger io dia mbola ho resantsika moa ny hoe voasokajy ao anatiny hoe panneau avancé zany izy, zany hoe mipetraka aty alohan'ilay toerana izay mety hitrangan'ny loza izy zany. Fa misy any nefa ny cas exceptionnel zany na ny ataontsika hoe tranga manokana zany misehony hoe io panneau de danger dia eo amin'ilay toerana mihitsy no mety hisehony fa hisehony. Fa mbola ho jerentsika moa zay amin'ny fotoana manaraka zany raha fitiniko izy dia hoe ny panneau manana forme triangulaire zany na telo zoro dia milaza manambara mampitandrina zany izy fa mety misy zavatra na tranga mety hampidi-doza zany. Manana tokotany fotsifotsy izy io ary fefy menamena zany amin'ny ankapobeny. Faharoa manarak'izay izay hitantsika eo amin'ny sary ihany koa dia ny panneau d'interdiction. Panneau d'interdiction zany hoe arak'izay interdiction dia hoe panneau zany na takela-by milaza fandrarana izy zany mandrara zany ny zavatra izay tsy tokony atao, indrindraindrindra mahakasika ny fampiasana ny lalana moa zany mazava ho azy. Dia amin'ny ankapobeny izy io dia boribory ary misy fefy menamena, miloko menamena zany no manodidina azy ary ny tokotaniny kosa na ny ao anatiny zany dia miloko fotsifotsy. Arakaraka ny soratra na ny sary izay ao anatiny indray zany amin'izay fotoana izay no afatra izay ampitany. Ohatra hoe raha misy soratra 30 ohatra ao anatiny dia milaza zany zay hoe tsy tokony atao zany ny mihoatra ny hafainganam-pandeha mihoatra ny 30 kilometatra isan'ora. Zay zany le hoe mandrara zany izy amin'ilay fandikanana izay hafainganam-pandeha izay moa zany. Tapitra sady ny 3 minitra atsika ho an'ity androany ity fa
Hotoizantsika raha-pitrany ny fanazavana mahakasika an'io mpanao io a, fa androany kosa dia mirary tontolo andro mahafinaritra anao a ny sanam-pandarana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. Mirary sa tompoko.